Ny olana fotsiny zany am'izao ohatry ny efa lasa normalisentsika le fahotana zany de normaliser fetilainga de mandainga daholo zany de te handainga rehetrarehetra. Apetraka hoe ty mba PC mignona kely de tonga soa indray ao tanatin'ny fandaharana Universe, fandaharana mamiko maminao izay iarahantsika mandinika ny fahamarinandehibe voasoratra ato anatin'ny soratra masina. Vahiny manokana miaraka amintsika amin'ity androany ity Joël Rasamanana sy Willy Branco. Izy ireo indray no vahin'ny fandaharana ary mino fa ifampizara eto isika ao anatina loha hevitra manokana satria ny asaribidin'ny filazantsara. Rehefa miresaka mahakasika ny soratra masina na ny baiboly isika dia anisan'ny voaresaka matetika io hoe filazantsara, évangile. Fandroany sika dia somary fantoka eo amin'izay hoe filazantsara izay. Matetika nefa rehefa miresaka tsika hoe filazantsara na hoe filazana tsara, vaovao mahafaly dia tsy maintsy misy zavatra teo alohany. Tsy afa-misaraka amin'izay ny resaka fahotana sy ny lalàna miaraka amin'ilay hoe filazantsara. Zay zany no velavelarantsika amin'ity androany ity. Eto nareo iaraka ifampitafa aminay ny any tokantrano dia efa miandry izay hoe inona no azontsika ambara mahakasika an'izay. Ny tontolo-kevitra izay raisintsika dia ilay Matio 5:5, 5 ary ny 7. Izay ny lohateny na ny sasiteny amin'ny baiboly moa dia le hoe ny toriteny izay nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra. Inona moa ny zavatra misy amin'izao fotoana misy atsika izao? Tsara ny manamarika fa amin'izao vanim-potoana misy atsika izao dia betsaka ny olona mieritreritra hoe zany olona tsara, zany tsy mangalatra, zany tsy mijangajangy dia efa mety amiko izany. Misy indray le sasany mieritreritra hoe Andriamanitra tsy mijery an'ilay ataoko fa Andriamanitra mijery ny fo. Misy indray le sasany mieritreritra hoe zany lalàna zany efa tsy mila tandremana intsony zany fa efa finoana an' Jesosy fotsiny sisa, efa fahasoavana dia efa ampy. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe raha izay ny zavatra misy fa maninona Jesosy? Rehefa jerentsika le tontolo-kevitra Matio 5:5 dia Jesosy mbola nitory-teny tamin'ny olona efa mpivavaka. Ohatra zavatra mampieritreritra ane zany. Dia eo zany ilay mahatonga an'ilay discussion antsika satria nanome toromarika sy torohevitra be dia be Jesosy tao anatin'io Matio io. Eto ianareo mirahalahy, inona ny azo zaraina mahakasika an'izay? Misaotra anao Gaël amin'izay miarahaba ny any tokantrano any koa dia miarahaba ny Branco fa zao vao mifankahita. Ny azo tenenina angamba raha jerena fotsiny raha amin'ny zao fotoana izay iainantsika zao satria tsika zao miaina amin'izao raha jerena. Raha mijery anao ny olona anankiray, jerenao efa ohatra ny tompivavaka, efa to tanteraka be izy kanefa ndraindray lasa adinodinony hoe ny any anatiny any manahoana ny any am-pony rehetrarehetra any. Mbola misy ny tsiry be dia be, mbola misy ny ireo fakofako ny zavatra toy ny ataontsika hoe avinavo-po, fiheboheboana, fireharehana. Dia ireo zavatra ireny efa lasa adinony, fa lasa le fiseho ivelany fotsiny zany sisa ny tena lasa iny zany ny important. Dia ohatr'izay koa tamin'ny andron'i Jesosy raha ny fandiniko anazy io zany tamin'ny andron'i Jesosy zany raha tena naninga vao tonga Jesosy zany dia nanao ny ataontsika hoe état des lieux izy. Dia zavatra hita voalohany dia presque ohatr'izay daholo zany le fariseo teo, le olona le jiosy zany. Ny hevitra izy efa mitandrina, ary izy tena mitandrina marina, hita hoe mitandrina ivelany izy fa lasa adinony any am-pony any. Tsy fantako angamba hoe ahoana ny fiheverana an'izay fa lasa adinony zany hoe ny any am-po aloha nefa Andriamanitra mahafantatra ny am-po tsy miloaka zany dia lasa mandeha ila zany le fitandremana ny didina an'Andriamanitra zany, ny fahotana io zany lasa tsy afaka. Dia nefa adinontsika le izy hoe ny elokareo ny Andriamanitra ny hevitra mampisaraka anareo amina. Dia iny fahotana iny nefa zany raha vao tsy afaka ny andeha hitandrina an'ilay dida 100% mihitsy aloha tsika. Raha raisiko izay zavatra niresahan'i Joël voalohany zay zany dia le hoe teto ilay tontolo-kevitra zany dia Jesosy teo anatrehana olona zay ohatrany hoe mitandrina extérieurement fa le ao anatiny misy olana. Manamafy an'izay mihitsy manko ilay Matio 5:5 satria rehefa jerentsika ny ao Matio 5:5 dia
misy an'ilay karazana lalàna le hoe nareo izy manao hoe aza mamono olona na hoe za tsy mamono olona fa lazaiko aminareo fa zay tezitra amy rahalahiny zay le ntenenao zay mihitsy hoe le ao anatika le ivelany hoe norme hoe za tsy manao zao za nge tsy mamono olona za mbola tsy ary nitazona antsy za mbola tsy ary nitondra antsy be nitazona basy ka hoe fa kay le ao anaty satria le niteneny jesosy teo raha misy nareo tezitra amy rahalahy de mendrika ho elohany de mendrika ho elohiny tena mbola hafa mihitsy de tena zava-dehibe zany zay le hoe aika le fahotana tsy ilay ivelany fotsiny fa tena ao anatiny mihitsy le avao amy fo le intérieur le avao amy saina so de manakambaro raha nytehiteny be anao rahalahy ie miarahaba ny Gaël de miarahaba ny Joël ihany koa amafisina zany zay satria zany tsara ho fantaritsika fa nitorotenina nataony Jesosy zany moan'ny olona maromaro teo daholo ny tokony olona rehetrarehetra ny mahatra ny manan-karena ny nahita fianarana ny tsy de nianatra loatra tao ihany koa ny mpitondra fivavahana nanatrika teo ary eto amin'ity andininy resantsika ampahany resantsika amin'ity resaka ty zany de nifantoka manokana izy tamin'ny mpitondra fivavahana am'ireo fariseo raha mijery zao tsika amin'ny Matthieu toko 5 eo amin'ny andininy manomboka amin'ny andininy 12 8 sy ny toko 1 ny andininy 2 dia niezaka Jesosy niresaka ny amin'ny mpanoradalàna ny am'ireo nanindry mihitsy izy efa fatrapitandrina ny lalàna zany fariseo zany raha jerenao de tsisy azonao kianina mihitsy raha voalalàna nyresana satria tena zavatra hainy io ny anarany io nandaniny fotoana mihitsy nandalina ny lalàna dia tsisy zavatra azo kianina ny momba aminy kanefa de teo mihitsy le olana nitsindriny Jesosy ny olana zany ho an'reto mpanoradalàna ho an'reto fariseo reto efa nihevitra izy fa efa marina izy efa tsy mila zavatra hafa-tsolo izy ahafahany mamonjy ny tenany zay nefa le nikianiny Jesosy hoe mbola tsy tonga am'le tena filazantsara izy mbola misy zavatra ampina mbola misy zavatra andrasana avy aminy mihoatra ny lalàna zay mety mbola ho resantsika veloberarantsika misy makasika zay le mitondra antsika ho any amin'ny filazantsara fa ny tiany Jesosy atongavana tamin'ny reto mpihaino azy reto zany teto de tiany ho tonga asaina aloha izy hoe mpanota izy nitsindriny Jesosy zany le fahotana hamantarana hoe anareo ne mbola tsy mariny tsy tanteraka ianareo tsy tonga lafatra ianareo zava-dehibe zay ao anatin'ny fandiniantsika satria miresakitsika n'ilay hoe fahotana mantsy teo io fahotana io zany de anisan'ny zavatra somary ataoko hoe négligé am'izao vanim-potoana misy atsika zao raha ho raisitsika zao hoe ny mandainga de fahotana raha andray ohatra zany hoe raha misy karazana lalàna be dehibe ataoko hoe lalàna ny ampianarana zao hoe tsy mahazo manao zao tsy mahazo manao zao fa ny olona zafady eo amin'ny fitandremana reny lalàna madinika reny ohatra hoe eo amin'le lalàna any ampianarana discipline de tena mitandrina mihitsy fa aty amin'ny lalàn'Andriamanitra somary ohatrany hoe misy ohatrany hoe tolérable ve zany analyse zany zay tsy haiko hoe ahoana fahitanareo an'izay le izy ny olana fotsiny zany am'izao ohatrany efa lasa normalisentsika le fahotana zany te moa zany voanomboka tsika de miteny Bronco tamintsika nanomana hoe péché mignon ohatra zao hoe misy fety lainga de normalisena fety lainga de mandainga daholo zany te andainga rehetrarehetra de fety mpifankaty koa mbola misy mbola misy de any ianao mangalangalatra any ianao de mihevitra anao hoe tsisy mahita ane zany ty fa ataoko any aloha ty fety mpifankaty le izy fa misy mangalangalatra fitiavana any sady mangalatra ianao mbola mijangajanga ao anatin'le izy fa le fait de normal ahoana moa zany le fomba ankatoavantsika anazy mihitsy zany am'izao fotoana zao no anisan'ny masarotra an'izy io zany anisan'ny ahitana an'izy hoe lasa ohatrany hoe efa zavatra normal efa fiainantsika andavanandro zany le fahotana de tsy afaka miala amin'iny mihitsy tsony zany de efa iny zany izy de tonga amin'ny fiteny atao akory fa io zany izy de miaina miaraka amin'iny atsika zay zany ny tena olana amin'izy io koa am'izao androtsika zao izy io mantsy zafady Bronco
zay indrindra mantsy no ataoko hoe mpahazo antsika tanora mpahazo antsika tanora zay rehefa tsy hitany ray aman-dreny ohatra rehefa tsy misy mahita rehefa lavitra de ohatrany hoe mety ny atao tsy de maninona de indraindraiky tsika mihevitra hoe andry amanitra ny micomprendre fa mindrafony endry amanitra de ohatrany ataoko ty de rehefa aveo mibebaka nga tsy haiko de lasa ohatrany iainana le izy ary le zavatra anankiray zany rehefa iainanao miverimberina de efa rano lasa toetra le izy de rehefa lasa toetra iny de sarotra ny hiala sarotra ny voaka avy ao anatin'le izy ary rehefa nazatranao iny de ohatrany hoe mety foana ozy ianao mandra-pahatonga an'iny ray andro any mety pitra amin'ny toerana tsy tokony amoahana azy de eo angamany tena baraka ty baraka ny afarany zay no latsika mifahotana misy an'le hoe fahafatesana no tambiny ota fa ny ota ihany koa de fandikana ny lalàna ny fahotana zany de zay rehetra mety ho fandikan-dalàna rehetra de zay le atsotsika hoe fahotana de zay le mahatonga ana amin'ny teny hoe somary normaliser izy io ankehitriny vokatra ilay toe-javatra efa miparitsaka be ao amin'ny Romana toko 7:7 nefa de misy manazava an'le hoe fa samy efa nanota izy rehetra tafiditra anatin'izany ane nazana ianao ary zay le mahatonga antsika ny teny teo hoe fa maninona moa Jesosy no nitory an'ity teny ity tam'le olona zay milaza ho mpivavaka sy mpitary-pivavahana ary nasehony mihitsy hoe na ianareo mpitary-pivavahana aza dia misy fahotana zava-dehibe zany no manamarika an'izay le hoe rehefa tafiditra tamin'ny Adama ny fahotana de nahazo ny olona rehetra oui tena tsisy afa miala tokoa satria raha tena nandinika an'le toriteny nataony Jesosy ane raha izy niresaka tam'le mpamoradalàna de ozy hoe aza mba mitsoka trompetra eo anoloanao tahaka ny fanao ny mpiatsara velatsy iza moa zany no tsy mba ny atsara velatsy kely na kely fotsiny teo amin'ny fiainany zany hoe tsisy afa miala zany tsika tena mpanota tokoa tsika rehetra nanota avokoa ary eo indrindra no zava-dehibe ny teboka ny resan'ny Gaël teo hoe ny fisiny lalàna satria tsy afaka ny amantatra hoe ty otatsika raha tsy eo ny lalàna oui ahoana moa ny ahafahantsika hoe raha maka ny itsy rano ia zay tsy anahy de hoe manota am'izay fotoana zay satria nipetraka le hoe ny maka zavatra tsy anao tsy nera tamin'ny tompony dia mangalatra zay le lalàna de lalàna zany mampahafantatra atsika hoe ota ty zavatra ataonao ty eo mihitsy manko mazava-dehibe an'ilay fandiniantsika satria resaka lalàna indray tsika teo le fahotana satria ny ota ozy tsika fandikana ny lalàna tsy maintsy fantarina aloha zany ny lalàna mba hahafahantsika mahafantatra ny ota de eo nefa n'zany le zava-misy ankehitriny le tsika miteny hoe négligea ilay fahotana ce qui veut dire ve zany hoe négligea ilay fampafantarana ny lalàna io indrindra rehefa resaka lalàna ihany tsika mandeha amin'ny ampahany izy io zany am'izao misy zany tena mitandrina le lalàna ary tena manao izy fa ny olana hoentiny atao bala hitifirana ny hafa le fitandremany an'le lalàna de eo am'izay miverina am'le fahotana am'izay tsika lasa endrika ivelany am'izay zany sisa le fitandremana an'le lalàna satria jeren'ny bronco zao za ato hoe bronco zany ohatrany hitako ohatrany miatsara velatsy de lasa za manomana toriteny hitifirako anazy izy iny rehefa tonga le fotoana tokony amako anazy mamasony hoe zany za tsy miteny direct hoe izy le tifiriko fa amboariko koa zany izy am'izay zany de am'izay zany vita tsara ao de ohatrany hoe tsapany zany izy mihitsy zany ohatrany hoe lasa zay zany sisa mifafinaretana zany mitandrina lalàna mba hitsarana ny hafa io koa ne mety tsy voatery amin'ny toriteny fa le publication Facebook atonao de fa somary asiko kely vizeko kely le adina nefa iny zany tena mireflety an'le ao anatin'le olona nefa izy extérieurement zany izy teo tsara fa à l'intérieur nefa izy tsy zay zay nefa ny tenen'ny Jesosy hoe zao zany zavatra ny teneniny ato hoe aza mitsara mba tsy ho tsaraina ianareo io anefa ny akamaroany zavatra atsika am'izao de presque rehefa le mitsara tonga de mitsara daholo zany vao mahita
lesoka kely ataon'ny namantsika de efa lasa mihazakazaka araka ny teneninao teo any amin'ny Facebook. Efa izy iny anie efa zavatra fahitany fa izy fotsiny zany mba tiany hitan'ny olona mody manao tsy mahafantatra izy ataonao question zay hoe hono ary zareo azo atao ve no manao an'izao. Izy iny efa te hivize olona izy fa tsy sakiny fotsiny zany toetra marina eo e. De lasa zay zany olana amin'ity lalàna ity zao. Le lalàna nefa de natao ohatry ny fitaratra ny toetran'Andriamanitra ny lalàna. Satria araka ny hoe raha ny lalàna zany ny jerena de tsisy voavonjy daholo isika rehetrarehetra. Satria ny lalàn'Andriamanitra zany raha tena dinihina tsy misy matatery, tsy misy mavita tandrina ny 100% zany ao e. Tena tsy misy fa raha jerena zany ny lalàna de tena mafy, tena hoe io mihitsy ny toetran'Andriamanitra à 100%. De misy nefa miezaka mitandrina an'io fa entiny amelezana ny namany, entiny amelezana ny hafa de zay le olana. Eo am'zay zany mahatonga an'le problème. Mahatonga an'le toriteny teto satria ny juste reto zany nieritreritra mihitsy hoe za tsara ry ratsy. Ary zay le olana. Mieritreritra zany tsika hoe raha mitandrina lalàna roa ianao de misy ray mitandrina lalàna ray de hoy izy anao hoe za tsara noho ry satria za mitandrina lalàna roa. De eo mihitsy zany le nitsiny Jesosy hoe nefa nareo samy maninona daholo, samy mpanota. Zava-dehibe zay. Any amin'ny Jakoba moa mbola namafisy ny tenin'Andriamanitra hoe na de nitandrina an'izy rehetra nefa diso amin'ny ray loha de meloka amin'izy rehetra ihany ianao rehefa avy eo. Tsy hoe ambony amin'Andriamanitra zany fahotana tsy hoe ambony sy ambany hoe ity maivamaivana kokoa de ity nandainga kely de ity no nanota 10%. Misy tsisy an'izay zany amin'Andriamanitra fa rehefa diso de diso. Ary zay le lesona tokony horaisintsika tanora zany am'izao hoe tokony iainantsika zany am'izao mba tsy hosy hoe apetraka hoe ty mba PC mignon na mignonne kely de ty ohatrany mavezavesatra ty fahotana anankiray ty fa rehefa fahotana dia fahotana. De tokony ho sazany tsika hiteny an'le izy hoe fahotana tokoa le izy satria raha mbola mbomboarintsika le anarany koa de vao maika ho lasa lavitra tsika lasa iaina amin'ny nataony Jesosy teto hoe nareo anie hozy izy tena nareo zay mijery vehivavy fotsiny mila azy ka mila azy efa nijangajanga sady tao ambony. Jesosy zany tena tonga de manondro an'le fahotana amin'ny masony ary sady mampafantatra manondro fahotana à partir an'ilay lalàna. Ary zay mihitsy zany le izy hoe ohatrany tiako be manko le exemple zay niraisiny Joël teo le hoe ohatrany fitaratra ny lalàna. Ny fitaratra rehefa mijery fitaratra zany ianao de hitanao eo fotsiny hoe misy penty, misy tasy, ohatra hoe misy colgate mbola tsy afaka eo amin'ny vavaka. Fa ilay fitaratra tsy afaka manala an'ilay colgate eo amin'ny vavaka. Fa anjarany de maneho fotsiny hoe misy zavatra tsy norma eo aminao. Ary zay nge le tena hoe mireflete an'le toetran'Andriamanitra le lalàna. Ka rehefa maka le lalàna zany tsika apetratsika eo hoe ity ny toetran'Andriamanitra tarafitsika eo amintsika manao ahoana za par rapport amin'ilay toetran'Andriamanitra. Tena mahafinaritra. Nefa ne raha le niresantsika teo sarotra izany toejavatra izany. Raha raisitsika amin'le hoe toetran'Andriamanitra 100%. Ka io indrindra ny lalàna ne tsy misy teo fezin'ny lalàna zany misy aloha nizanizy amin'ny ankapobeny ninona zany lalàna mipetraka na ny ampianarana io na ny lalàna ny fifamoivoizana io na lalàn'Andriamanitra surtout de hita hoe maneritery tena maneritery no fafanao ohatrany hoe ny fafanao mihitsy zany hitanao voateritery am'le izy. De ny problème n'izy io anisan'ny olana lehibe amintsika efa lasa tendance lasa ao anatitsika mihitsy ny te hioapefy lalandava de miverina am'le fahotana foana zany ny nina zany ataotsika na miezaka mitandrina atsika de miopefy foana ny zavatra ataotsika matetika de eo foana zany ny olana hoe ahoana ary zany tsisy voavonjy anie zany de miverina am'tenin' Jesosy zany hoe raha ny lalàna jerena de tsisy voavonjy. Satria ao amin'ny Romana 4:20 mantsy izy miteny le hoe satria tsy misy nofo hamarinina amin'ny asan'ny lalàna eo anatrehany fa ny lalàna no ahazahoana ny fahalalana marina ny amin'ny ota. Zany hoe raha bangona tokana zany ny fitoriko aminao ny lalàna de tsy ampy mahavonjy anao. Zay mihitsy zany izy raha le zavatra resahana eto. Tsy hoe ny fitenenako aminao zany hoe aza mandainga de iny lasa mahatonga anao tsy andainga. Tsy hoe manamarina anao akory le lalàna fa ampafantatra anao fotsiny hoe
hoe za tika mpandainga raha oarina am'ity lalàna ity. De eo mihitsy ny somary mahasarotra kely an'ity satria misy an'ilay tantara mantsy Jesosy sy lay tovolahy-panan-karena mitovitovy amin'ity histoire antsika ty ihany de le hoe inona ny ataoko mba handiako fiainana mandrakizay? Tandremo mididy. Za rehetrarehetra zany de efa mitandremako avokoa. De nefa Jesosy avy eo niteny hoe am'dio raha ny fanananao dia omeo malahelo. De niala tamin'ny alahelo la lehilahy. De inona le nitenen'ny Petera rehefa avy teo hoe sarotra ny idirana any amin'ilay fanjakan'Andriamanitra. Izy indray zany ny azo vonjena hoy izy raha tena zay le condition. Raha hoe le lalàna no idirana. Io indrindra tsika. Tsy fantako. Na zany disona hoe ahoana fa le de tsoroko aloha fa tsy tadidiko tsara fa ny teny mihitsy Jesosy namaly Jesosy hoe tsy hainao zany fa hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. De eo misy tsika zao matetika lasa mifantoko amin'ny lalàna foana amin'ny fitoriantsika kristiana. Zany hoe mijanona eo amin'ilay lalàna. Lasa manakihana amin'ilay lalàna. Manakihana hoe zao problème fahotana ialanareo fahotana zao didy folo anie lalàna e. Tory didy folo foana. Fa adinontsika fa nisy solution any ho any. De mbola miverina kely ihany koa tsika. Tadidio anefa ianao io anie raha mba mahatandrina na singany kely amin'ny lalàna e. Tsy anao zany io. Satria tsy possible hoe ianao zany andeha havita hitandrina io lalàna io zany. Raha mba navita tsy nandainga na de kely anao anatin'ny ray andro. De misaora an'Andriamanitra fa aza mirehare. Tena mila misaotra an'Andriamanitra. Tena Paul nanao an'izay mihitsy Romana 7. Le hoe tsy ny tsara izay sitrako aniny ataoko. Le ratsy izay tsy sitrako no ataoko. Le izy efa fantako hoe ratsy. Nefa lasa iny no ataoko. De hoy izy hoe raha tsy izaho intsony manao zany 5:12 fa ny ota izay mitoetra ato anatiko. Zany hoe le fahotana kay zany de mahatonga antsika anao an'le zavatra tsy sitrakitsika akory, manao an'le zavatra mifanohitra amin'ny lalàna. Lay ota. Ary zay indrindra no manamafy le niresahany Joël teo. Satria tsy azontsika lavina zany fa misy hery anankiroa miasa ao anatintsika ao. Misy le mitondra antsika hanao ny ratsy foana fa matoa zany tsika navita hoe manao ny tsara. De misy hery anankiray ihany koa zany ao zay mitondra antsika hoe ity no lalana kaizoro. Ity no tokony atao. De izay zavatra zay nefa tsy ny lalàna no manome an'izay hery zay. Satria ny anjaran'ny lalàna araka ny fandraisantsika teo manambara fotsiny izy hoe ity raha vao mihoatra an'ity ianao de manoty ianao zay. Mampafantatra anao fotsiny hoe misy tasy ianao iny, maloto ianao iny. Fa izy tsy afaka manana an'ilay tasy araka ny fandraisantsika teo. Fa izy fa ny lalàna kosa mampafantatra antsika hoe ity ny sitrapon'Andriamanitra, ity ny tokony ataoko. Mampahatsiahy antsika hoe tokony andeha amin'ny fahitsina antsika, andeha amin'ny fahamarinana antsika, andeha amin'ny fitiavana. Satria zay mantsy ny lalàna raha fitinina ny lalàna. Tsara mafisina ihany zay raha fitinina ny lalàna de maneho ilay toetran'Andriamanitra hoe mahitsy, marina, fitiavana ny lalàn'Andriamanitra. Noho zany zany ny lalàna zany tsy afaka hofoanantsika na oviana na oviana. Mitoetra mafy mandrakizay reny ozy ny mpanao salamo. Tsy azontsika hofanana reny fa manana vahaolana nefa ny tenin'Andriamanitra. Manana vahaolana n'Andriamanitra manoloana an'le hoe tsika. Eo amin'izay vahaolana zay mihitsy manko satria problème le zavatra misy teo. Eo le fahotana samy efa mpanoty tsika. Teo zany ny lalàna mikondane atsika ny lalàna. Vu an'le hoe tsika mpanota. Nefa izy mikondane fa tsy afaka manamarina. Ary eo le problème. Eo amin'izay tsika vao miverina amin'le hoe inona ary le filazantsara. Satria tsika miresaka ny hoe ny fahotana, ny lalàna ary ny filazantsara. Inona ny filazantsara? Inona ny vaovao mahafaly? Satria anisan'ny tafiditra anatina situation critique zany isika raha izay zavatra misy zay. De eo miditra amin'izay filazantsara mantsy égal fanatanterahana ny planon'ny famonjena. De tsy ina zany fa nandefasana an' Jesosy ny namantsiana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. De tonga zany Jesosy taty de nanao modely ho atsika. Zay aloha zany no tena izy raha efa hitan'Andriamanitra hoe tena tsy possible mihitsy. De raha ndray exemple ao atsika hoe raha makany ataontsika hoe makany Moramanga.
complet voatandronako zany lalàna complet ny fitaovana rehetrarehetra, eo ny moto, eo ny entana paquetage complet izy ny tanora mandeha tonga eo amin'ny pont Mangoro fa tsisy pont anefa eo, tsisy tetezana, tena tsisy varana, tsisy varana zany tsisy varana zany nazahoako moto, tsisy varana zany tondrasako ny entana be dia be zaho any Moramanga, fa tsy tonga any akory satria tsisy pont eo a Mangoro. Dia izay indrindra nefa ny antony nahatonga an'i Jesosy na natateraka ny planiny famonjena mba hanao pont, hanao tetezana ampifandray atsika indray amin'Andriamanitra, ahafahantsika mahazo an'ilay famonjena tena izy amin'izay zany. Satria raha ilay lalàna zany hoe tsy hoe mitandrina ny lalàna fotsiny no anisan'ny mavondry, fa anisan'ilay tena lehibe zany ary ilay tena tsy afatsika miala mihitsiny dia fandehanantsika amin'i Jesosy. Galatia toko roa manamafy an'izay resana Joël zay, Galatia toko faharoa andininy fahaenina ambin'ny folo. Dia hozy izy hoe nefa noho ny fantatsika fa tsy hamarinina amin'ny asan'ny lalàna ny olona fa amin'ny finoana an'i Jesosy Kristy, dia nino an'i Jesosy Kristy koa isika mba ho hamarinina amin'ny finoana an'i Kristy fa tsy amin'ny asan'ny lalàna, satria tsy misy nofo ho hamarinina amin'ny asan'ny lalàna. Eo kay zany le filazantsara hoe nateo ara zany kay le lalàna dia nisy solution. Ary zay zany resanao teo hoe teo Jesosy ilay pont, ilay tetezana nampifandray antsika tamin'ilay fifandraisana tapaka tamin'Andriamanitra. Satria le fahotana nanapaka ny Le fifandraisantsika fahotana tena tamin'Andriamanitra. nanapaka an'ilay fifandraisana. Dia indro tonga Jesosy namerina an'izay fifandraisana zay. Ary io le filazantsara. Le filazantsara, ilay zavatra tsy vitan'ny lalàna nomena, ilay zavatra tsy afaka mitanterahan'ny lalàna. Lalàna afaka nampafantatra antsika fotsiny hoe maloto tsika, nanota tsika, nandika ny didin'Andriamanitra tsika, fa hatreo ihany vitan'ny lalàna. Dia izay tsy vitan'ny lalàna zay nomena maimaim-poana. Zay le tena filazantsara. Nomena maimaim-poana ho an'ny olombelona rehetra tamin'ny alalan'i Jesosy. Ary zay nahatonga an'i Jesosy ny teny mafy ny fariseo sy mpanorandalàna tamin'ilay andininy fototra resahantsika io. Andininy fototra resahantsika satria ny tao amin'ny fariseo zany efa nihevitra hoe ireo firenena manodidina azy ireo ihany tokony ho resahan'i Jesosy mafy, tokony ho kondamnena ihany koa, satria ireo tena baribary hoe mpandika lalàna reo, tena tsy manompo an'Andriamanitra reo, dia ireo tena tokony hitorian'i Jesosy teny. Kanefa tsy zay ny resahan'i Jesosy. Ianareo mihevitra fa efa marina io izy, tadidio fa mila an'i Jesosy ihany koa ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo. Ary eto somary amafisoko kely ihany nahatonga rehefa nandinika an'ilay tenin'i Jesosy aho hoe raha tsy mihoatra ny mpanoran-dalàna sy ny fariseo ianareo dia tsy hiditra ny fanjakan'Andriamanitra. Ahoana moa zany no ahafahan'ny olona anankiray hihoatra ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna? Raha point de vue ny lalàna, fitandremana ny lalàna dia ohatra no sarotra ihany zany. Fa le fandraisana an'i Jesosy zany no anisan'ny tena tian'i Jesosy ho tsindriana ao anatin'io. Mila manana an'i Jesosy tsika satria io le resahantsika teo, Jesosy rehefa mandray an'i Jesosy atsika dia misy fanomezana miaraka aminy. Mandray ny fanahy masina araka ny asin'ny apôstôly toko voalohany andininy fahavalo. Mandray hery, mandray fanahy masina, dia iny manampy antsika hitandrina ny lalàna dia azontsika ny famonjena. Misy mantsy ny fitenenana hoe Jesosy rehefa tonga dia nandrava ny lalàna. Dia nefa ny raha izay zavatra niresahana zay le hoe Jesosy ara manome hery mba hahatonga anao hitandrina lalàna. Eny Jesosy nitandrina lalàna. Dia ohatra ny mahita sary azy zany. Satria ao amin'ilay Matteo toko fahadimy mantsy andininy fahafito ambin'ny folo dia misy an'ilay hoe azo ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna na ny mpaminany, tsy tonga aho handrava fa hanatanteraka. Resaka i Joël teo an'ilay hoe ny lalàna dia mireflete an'ilay toetra an'Andriamanitra. Satria toetra an'Andriamanitra mihitsy ilay lalàna, tsy mangalatra, tsy mijangajanga, tsy mamono olona. Fa raha ohatra zany hoe azo novana ny toetra an'Andriamanitra dia azo novana ihany koa ny lalàna. Eo indrindra ny Israel, ny olana dia zao. Tsika olombelona zany ohatran'ny lasa olana lalandava e.
tonga indray Jesosy a andeha hanafaka atsika de ny fiheverany maro anisany indray de hoe rehefa tonga zany Jesosy a égal fa soavana égal foana zany le lalàna tsy ilaina intsony zany mitandrina ny didin'Andriamanitra kanefany a teneny any amin'ny Isaia ve sa Matteo le hoe hoy izy a azo ataonareo fa tonga aho hanafoana ny lalàna Matteo 5:10 azo ataonareo fa tonga aho handrava ny lalàna mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany de io anefany a fiheveran'ny olona zany ohatra nefa hoe vao tonga zany Jesosy de milamina daholo le mandeha ho azy ny zavatra rehetrarehetra kanefany a arak'le exemple andraisitsika teo a tsy ho afaka ho tonga ery am'le pont ianao raha tsy manaraka an'le route nationale aloha zay ianao vao tonga any am'le pont Jesosy tonga teto koa anefany a nanao modely tsara zany izy a afatsika mitandrina an'le lalàna amin'ny endriny tsara kokoa zany hoe nanao mission roa zany izy teto nanao modely izy a de sady namonjy atsika nanao an'le plan'ny famonjenana tanteraka an'le plan'ny famonjena le modely zany hoe Jesosy zany tokony modelitsika tsy tokony hijery olona tsika ny problème koa mantsiny a za zao misy fotoana fa mijery gaila zany efa tokony efa tena fa masina efa tena matoky zany hoe tsika zany lasa mijery namatsika fa Jesosy foana ny atao modely zany raha ohatra ka te ho vonjena zany de Jesosy ny atao modely tsy misy makany amin'ray fa tsy amin'ny alalako ozy ny tenin'Andriamanitra zava-dehibe ao anatin'ny mamaraparana isika zao a inona ny afatra azonareo resahana ho any any tokantrano mahakasika an'izay satria teto zany zao hitantsika hoe Jesosy ka rehefa nitory-teny de tao anatin'ny tory-tenina nampafantatra ny fahotana fantatra ny lalàna ary nanome ny filazantsara miaraka aminy ie iny le hoe fahatongavan'i Jesosy teo mbola tiako mafisina kely hoe le fiheverana hoe nanafona ny lalàna za mino a ary azoko antoka fa raha ny anafona ny lalàna ny tanjon'Andriamanitra tamin'ny fahatongavan'i Jesosy de mety tsy Jesosy ny nalefany fa mety nanangana Mosesy vaovao izy nalefany an-tendrombohitra Sinay indray de nomena vato-fisaka roa vaovao indray de hoe tia indray ny lalàna vaovao fa efa fonany teo aloha fa tsy zay mihitsy nahatongavan'i Jesosy tsy hanafoana ny lalàna fa hanatanteraka mihitsy izy ary mbola mafisin'i Jesosy hoe mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany tsy misy hofoana amin'ny lalàna na de tendron'ny soratra iray azy tsisy azo esorina ary mbola misy fanambarana mafimafy ara resahany ao hoe zay manafoana amin'io izy de anesorana koa ny anjarany amin'ny hazonainy zay manampy de ampina ny loza miandry azy zany hoe zavatra sarobidy eo masin'Andriamanitra zany ny lalàna fa ny nahatongavan'i Jesosy zany de izao hamonjy atsika maty hitondra ny fahotantsika hitondra ny helikatsika itsika le nandika lalàna atsika zany tokony ho faty satria nandika lalàna atsika de tokony maty fa izay fahafatesana tokony ho anjarantsika zay noho ny babeny Jesosy no entin'i Jesosy andao hoentiko de le fahamarinan'i Jesosy natolotra atsika hoe ty am'izay mandeha amin'ny fiainam-baovao am'izay ianao de ny fandehana amin'ny fiainam-baovao ny anefa tsy midika hoe mahazo mandika ny lalàna ianao satria raha mbo mandika ny lalàna ianao de meloka indray zany ianao de manombo an'i Jesosy fanomboazany ianao iny condamné anao foana zany iny de meloka indray ianao raha vao mandika ny lalàna fa iny fanavotana nomen'i Jesosy iny zany dia natao hanamarinana atsika hamonjena atsika hanafahana atsika de tokony handeha amin'ny fahamarinana mandrakariva zany tsika ary zay ny tenenin' Jesosy rehefa nanatona azy rehefa noentina teo aminy lay vehivavy tratra ny jangajanga de izy hoe rehefa tsisy nanameloka anao re olona nitondra anao reo de izaho koa tsy manameloka anao fa am'izao sisa zao aza manota intsony zay zany nanisany ataoko hoe fehin'ity lesona ty mpanota atsika tsirairay avy a nandika ny lalàna lay lalàna masina mitoetra maharitra mandrakizay ka rehefa tonga Jesosy namonjy atsika de hozy Jesosy aty amin'ny farany hoe aza manota intsony fa mandeha anao fahitsina fe anohizako kely ny bronco zay a misy page zay ao Facebook mahafinaritra anahy mpanjiny Jesosy zay ny anaran'le page de tehiteny koa zany ho antsika telo mirahalahy eto a ho anareo any tokantrano any a ny teny mba hoe hoentina angamba mba ho fen'ny lesona mpanjiny Jesosy de aza mibanjina ny olona hafa zany aza mijery ny hafa
aza mijery hoe za ahoana dia za ohatra zao ve dia ahoana ny ahafahako andovan'izany fanjakan'Andriamanitra izany. Fa mimbanjina an' Jesosy dia anareo sy Jesosy irery io dia miresa amin'Andriamanitra satria na Jesosy any an-teny hoe makanesa ty amiko ianareo izay miasa fatratra sy mavetsatretany fa za hanome anareo fitsarana. Dia io le fitsarana omeny io zany hanome antsika le fiainana mandrakizay satria tsy izy irery ihany zany lalana ahafahantsika makany. Tsika tsy mahita solution hafa zany intsony fa izy irery ihany dia tsy aleo ve tonga dia manatitra an'ilay tena mahay raha ohatra ka anao fa tsy mbola mijery ato sy ato zany. Mbanjiny Jesosy. Iny ary dia izay indray no mamarina ny fandaharantsika tamin'ity androany ity atao anatin'izay fandaniana manokana ny amin'ny hoe ny mahazava-dehibe ny filazantsara. Ao anatin'izay ny resantsika teo dia ilay hoe filazantsara mihitsy no nahatongavan'i Jesosy satria na izana ianao dia samy mpanota isika rehetra. Ary zava-dehibe tao anatin'izay dia ilay hoe ekeo ny mahampanota anao. Aza mirehare ho tsara noho ny hafa fa matoa ianao mahatandrina dia nomena anao zany. Tao anatin'izay ihany koa dia tiako ny mizara n'ilay teny ao Matteo 7:20 hoe hiteraka zazalahy izy ary ny anarany ataony hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Aika ny dikany anarana hoe Jesosy dia izay mihitsy hoe Jehovah no mpamonjy na hoe izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana. Ka zava-dehibe izay amin'ilay hoe sika mpanota teo ka vaovao mahafaly ho antsika izay hoe ny nahatongavan'i Jesosy dia mba hisolo aho, hisolo anao. Tsy izay ihany anefa fa mbola nomeny antsika ny fanahy masina izay voalazana amin'ny Ezekela 4:7-20 fa hery ahafahako sy ahafahanao mitandrina ny lalàna. Amin'izay fotoan'izay zany rehefa mitaratra eo amin'ilay fitaratra ianao dia tsy za tsony ny hita, tsy ianao tsony ny hita fa Jesosy no hita eo amiko sy eo aminao. Mirary ianao mba ho tanteraka aminao zany fanandramana zany ka mino aho fa hijoro vavolombelona amin'izany ianao fa nahatandrina ny didin'Andriamanitra vokatry ny fitarihana izay nataon'i Jesosy sy ny fanahy masina. Manome fotoana indray izay amin'ny herinan'io toy izao mbola mitohy ny fandiniantsika ny tenin'Andriamanitra amina loha hevitra vaovao sy vahiny vaovao indray fa misaotra an'izy mirahalahy isika andeha ho faranantsika amin'ny rahalahy mivavaka ity fotoana ity. Jehovah tomponay eo misaotra anao zahiny amin'izany teny sarobidy izay nizarana teto izany. Misaotra ny amin'ny fampahafantaranao anay fampanota izahay. Misaotra ihany koa ny amin'ny nanomezanao ny vahaolana dia Jesosy izay maty no ny fahotanay. Andriamanitra milefitra tanteraka eo ambany sitraponao izahay, ampiasao amin'ny fanomponanao izay tsirairay avy ka mba handeha araka ny fahamarinanao izahay, hanana fiainana feno fahamarinana fa tsy hafinafina, tsy hanana fiainana mizarazara fa mba handeha araka ny fandaminanao sy ny sitraponao mihitsy. Dia izany rehefa afaka tonompo sy angataka ny anaran'i Jesosy. Amen.